Israely. Exodus 2:30 sady famitianatsika niafatra tamin'ny heriny. Exodus 2:30 ny andininy voalohany. Nindry lazany Mosesy ny didin'ny Jehova ny amitandremana sabata sy ny hanaovana ny tabernakely ary ny zavatra nateniny olona hanaovana azy. Fanazavaitsika izy ty tamin'ny heriny fa fitenitsika fotsiny. Ary Mosesy dia namory ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe izao ny teny nandidiny Jehova. Dia arak'izany koa androany voalohan'ny taona ny volana Janoary sabata fahasivy dia novorian'i Mosesy koa ny fiangonana sy ny solitena rehetra manerana ny Madagasikara andre izay teny meny Jehova andidiana izay tokony atao. Ine mananaovanao ny raharanao fa ny andro fafito masina ho anareo dia tena andro fitsarana ho an'i Jehova. Izay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty, aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata na amin'izay rehetra hitoeranareo. Ary Mosesy niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe izao no teny izay nandidiany Jehova manala aminareo fanatitra ho an'i Jehova. Izay rehetra posian'ny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehova. Dia volamena sy volafotsy varahana ary manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika ary volonosy sy hoditr'ondrilahy efa nomenainy sy hoditakasy ary hazo akasia sy dililo atao fanazavana sy zavamanitra ho an'ny dililo fanosorana sy hodidikazo manimpofona ary vato berilina sy vato alatsaka antranontranony ho any amin'ny efôda ho any amin'ny sarotratra. Ary aoka ny endry rehetra aminareo ho avy ka hanao izay rehetra nandidiny Jehova. Ny faharoapolo dia niala teny ohatran'ny Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ary samy nanatony izy izay rehetra naporisian'ny fony ary izay rehetra naporisian'ny fanahiny ka nitondra fanatitra ho an'i Jehova hanaovana ny tranon'ilay fihaonana sy ny fanompona rehetra momba azy ary ny fitafiana masina. Dia nanatona ny lehilahy mba ny vehivavy rehetra izay naporisian'ny fony ka nitondra fisisika sy kavina sy peratra sy vola mena izay firavaka volamena samy hafa rehetra. Dia ny olona rehetra izay efa nanatitra volamena ho fanatitra ho an'i Jehova ary ny olona rehetra izay nanana manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volonosy sy hoditr'ondrilahy ary hoditr'ondrilahy efa nomenainy hoditakasy dia nitondra azy. Izay rehetra nanatitra fanatitra volafotsy varahana dia nitondra fanatitra ho an'i Jehova. Izay rehetra nanana hazo akasia hanaovana zavatra ho an'ny fanompona dia nitondra azy. Ary ny vehivavy rehetra izay endry dia namory ny tanany ka nitondra izay novilesiny dia manga sy volomparasy sy mena rongony fotsy madinika. Ary ny vavy rehetra izay nampahazotoy ny fony tamin'ny fahendrena dia namoly volonosy. Ary ny loholona nitondra vato berilina sy vato alatsaka tranotrano no amin'ny efôda sy amin'ny sarotratra ary zavamanitra sy ny dililo atao fanazavana sy amin'ny dililo fanosorana ary ho an'ny didikazo manimpofona. Ary zanak'Israely nitondra fanatitra sy sitrapo ho an'i Jehova dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay naporisian'ny fony hitondra izay hanaovana ny zavatra rehetra nandidiny Jehova any Mosesy atao. Androany koa do tanteraka eto koa izany teny izany aorinan'izao toriteny izao koa dia omena voninahitra Jehova. Voakasika azy avokoa zany ny fiangonana rehetra ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra dia ny mariany koa ny loholona ianareo loholona rehetrarehetra reo koa izany dia ho avokoa ianareo hitondra na lehilahy na vehivavy ny zavatra rehetra izay ilaina entina anatanteraka an'izany fanamboarana ny tempoly izany. Toko faina amin'ny telopolo dia hiasa Bezalila sy Oholiaba ary ny olona endry rehetra izay nomeny Jehova fahendrena sy faharai-tantsaina ahaizany hanao ny asa rehetra ho amin'ny fanompona ao amin'ny fitoerana masina arak'izay rehetra nanodiny Jehova. Hiasa ny manam-pahaizana rehetra atao amin'ity fiangonana ity na ny kely na ny lehibe arak'izay nanodidiny Jehova hanao ny asa rehetra amin'ny fanompona.
Ary Mosesy dia napakany Bezalila sy Olipa ary ny olona endry rehetra zay nasiany Jehovah fahendrena tao am-pony. Misy olona zany amin'izao fiangonana izao olon-kendry zay nomeny Jehovah zany fahendrena zany ao am-pony. Dia zay rehetra napahazo toy ny fony akeo amin'ny asa hanao azy. Ary izy ireo dia nandray tamin'ny Mosesy ny fanatitra rehetra zay efa nentiny zanak'Israely hanaovana ny asa fanompona ao amin'ny fitoerana masina. Ireo olona ireo zany no nomena ny vola hanaovana ny asa fanompona amin'izany fitoerana masina izany. Ary ny olona mbola nitondra fanatitra sitrapo isa-maraina ihany ao amin'ny Mosesy dia nanatona ny olon-kendry rehetra zay nanao ny asa rehetra amin'ny fitoerana masina samy miala tamin'ny asany zay nataony avy. Ka niteny tamin'ny Mosesy hoe ny olona mitondra mihoatra lavitra no zay havita ny fanompona amin'ny asa nandidiny Jehovah atao. Dia hoe voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Raha 5 000 ariary zany no raisiny maramila mpiatafika dia ny olona zany nanao mihoatra zany 5 000 ariary zany. 5 000 ariary no mitadiavina fa ny olona dia nanao mihoatra zany ozy izy. Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny tobo rehetra nanao hoe aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra ao amin'ny fitoerana masina ianareo na lahy na vavy. Dia zany nampitsarana ny olona rehetra tsy hanatitra intsony fa zavatra efa nateriny dia ampy hanaovana ny asa rehetra ka nananamby asa. Amen. Rehefa vita zany ny fanekena nataon'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely hanao zava-mahagaga amin'izao fiangonana izao sy amin'ny olona sy ny firenena rehetra. Rehefa vita izay dia nandidy Jehovah ny Mosesy ho an'ny vahoaka mba zay olona porisian'ny fony sy ny fanahany rehetra dia hitondra hanaovana izany tempoly izany. Dia nitondra na ny lehilahy na ny vehivavy na ny olona ary ny olona izy dia nitondra mihoatra zay noeritreretany. Tamin'izany moa dia isan'andro fa ny antsika zany isaky ninona isan-kerinandro fa isan-kerinandro io isan'andro zany tsika dia efa manomana ny zavatra entina nataon'i Jehovah io. Vehivavy zany isika mandeha miantsena dia efa maka izy hoentina ty dia efa raha hiantsena izy isan'andro isan'andro. Raha atao hoe 3 arivo miantsena any dia efa mety akany ariary zato amin'ny 3 arivo eo ty dia efa ataoko fanatitra amin'ny fanorenana mety akany 200 amin'io arakarak'izay amporisian'ny fony sy ny fanahany eo. Isan'andro dia efa omaniny ao anaty valopy iny ao anaty baton-dratra tonga ny sabata dia efa mitondra ny azy izy fa mitondra ny azy hatrany ny olona rehetra. Zay ny tao fiangonan'i Israely ary nitondra mihoatra no zay ny heveriny ka dia nisy fanambarana indray hoe ka zay fa efa mihoatra lavitra mety ny olona ny zavatra anaovana ny tempoly. Zay izy tao amin'ny andron'ny zanak'Israely raha ndraisantsika ireny fa mbola tahaka izany koa tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka. Davida mpanjaka zay nilaza hoe ny trano atao ho an'i Jehovah dia tsy maintsy ho lehibe indrindra mba hiele tany rehetra nilaza misy sy ny voninahiny hoy Davida tamin'izany. Ary izay koa no mahatonga ny fiangonantsika ty koa hoe aty Afrika izy no lehibe indrindra raha vita soma tsara. Dia takitaky izao indray ny fomba nataon'ny Davida mpanjaka tamin'izany. Tantara voalohany toko 720 sokafo ny baibolitsika. Tantara voalohany toko 720 andiny voalohany sy manaraka. Ny zavatra nateriny lehibe amin'ny Israely hoentina manao ny tempoly. Ny zavatra nateriny lehibe amin'ny Israely hoentina manao ny tempoly. Ataontsika ny Israely zany dia ny pastera voaositra, ny pastera rehetra, ny evangelista, ny missionnaire, ny loholona, pré-missionnaire, ny diakona, ny olona manam-pahefana amin'ny fanjakana sy ny firenena rehetra. Ny zavatra entina manao ny tempoly. Hoy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra. Solomona zanako ilay efa novidian'Andriamanitra dia mbola zaza sy tanora fanahy nefa lehibe ny asa fa tsy lapa ho an'olona fa ho an'i Jehovah Andriamanitra. Lapa ho an'iza? Ho an'i Jehovah Andriamanitra. Andiny fahatelo. Ary koa noho ny nitiavako ny tranon'Andriamanitra dia omeko ny tranon'Andriamanitra ho fanampy ny zavatra rehetra novoriko anaovana ny tempoly masina izay volamena sy volafotsy ananako. Dia talenta volamena 3 arivo, volamena avy anao Ofira, talenta volafotsy voadio 7 arivo apetraka any amin'ny rindrina isan'ny efitrano. Ny volamena anaovana ny fanaka volamena ary ny volafotsy anaovana fanaka volafotsy
sy anaovana ny fanaka volafotsy sy anaovana ny asa samihafa rehetra zay ataon'ny tanany mpiasa mahay tao zavatra. Izy ary no mazoto hitondra fanatitra ho an'i Jehova anio. Zay ny fanontaniana naperaky Davida. Za ozy izy no hanome voalohany indrindra. Za no hanome voalohany indrindra. Talenta volafotsy, volamena, varahana, vy, hazo, sisisa. Fa iza kosa no azoto hanome an'i Jehova anio. Rovina ozy izy? Anio. Iza no mazoto hanome ho an'i Jehova anio. Tsy raha pitso fa anio. Le Davida nanolotra voalohany. Ka eto aho zany dia amin'ny fanetretena ny rasanay mivady sy ny ankohonanay voalohany indrindra amin'ny fanorenana zay atao rehefa avy eo. Fa izay amin'ny anaran'ny foibe nasionaly, foibe nasionaly izay tarihako zany dia hanome zany tsy raha pitso fa anio hanolotra tahaka ny nataon'ny Davida. Izy nanolotra voalohany dia mba hanolotra koa zany izahay. Ka raha nisy filoham-panjakana teto tamin'ireny fotoanan'ny propagande reny nanolotra 20 tapitrisa 100 millions FMZ mba ho fanohanana an'izao fiangonana izao. Ny foibe nasionaly tarihan'ny pasteur Mayolina sy ny ankohonany koa dia hanolotra tsy 20 tapitrisa 100 millions zany fa ny isa telo isan'Andriamanitra dia hanolotra 30 tapitrisa ho fanorenana ny fiangonana foibe maneran-tany ny foibe nasionaly miaraka amin'ny pasteur Mayolina. 30 tapitrisa no atolotry ny foibe nasionaly zany anio anaovana izany fiangonana izany. Ka iza amitsika koa hoy ny mpanjaka Davida anio no vonona hitondra fanatitra hanorenana izany tempoly n'Andriamanitra izany. Izay ny fanontaniana napetraka izany. 19 tantara voalohany toko 7:29 dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan'ny fianakaviana sy ny lehiben'ny Israely ary ny fiarivo sy ny fiezato mba ny mpitandro nandraraha-panjakana ka nanome izay hanaovana ny fanompona amin'ny tranon'Andriamanitra. Amen. Dia talenta volamena 10,000 sy darika rayal, sy talenta volafotsy rayal, sy talenta varana 7,000 amin'ny rayal, ary talenta vy rayetsy. Ary zay nanana vatosoa dia nanome azy ho amin'ny rakitry ny tranon'i Jehova ho tehirizin'ny Jeziela Gersonita. Dia faly ny vahoaka no ny fahazotoan'ireo tamin'ny fony rehetra no nahazotoany nanatitra ho an'i Jehova. Ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Dia raha ohatra tsika ka tsy faly miaraka amin'ny Davida mpanjaka dia aza mitehaka. Tsika atao tokantrano ato ataovy mafy koa miteraka ho reny lera zao tontolo zao sy ny manodidina. Ataovy mafy bebe tatao tantiny lekizy rehetra miteraka daholo tsika. Dadanena alefa atao faran'izay mafy reny eran-tany ka faly ny vahoaka rehetra. Eto zany tahaka ny tamin'ny andro nirovan'i Jehova 7 rivola izay tsy nandohalika tamin'ny bala sy nanoloka azy. Dia tahaka zany koa zany anio izy 7 rivola koa ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eran'ny Madagasikara tsy hatrany ampitan-dranomasina any. Izy 7 rivola maranila piady lavo ny lazana azy ato fa iany ambavy izy io. Dia toy zany koa izy araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Izany hoe raha be miasa ny hery ny tenatsika zany manaovana ity fiangonana lehibe maneran-tany ity dia efa tsy fahasoavana intsony fa fahasoavan'Andriamanitra no nitahinantsika ka azototsika manao an'izany asan'Andriamanitra lehibe izany fa tsy ny hery ny tenatsika. Dia izy 7 rivola 7 rivavy ijoro itsangana satria nofidin'Andriamanitra manokana izy ireo. Mizara roa tsara zany natokony tsara bebe mbahoaka izay hitondra araka izay naporisian'ny folo sy ny fanahy dia hitondra izy ireo
isatsabata any amin'ny faritra sy ny régional tsirara ihany araky ny fanamariana zay omeny tompona andraikitra isatsabata dia hitondra fa ny miaramila mpiatafika fitorivo dia nandray valopy sy taratasy fisoratana anarana manokana ireo zany le mpiatafika fitorivo ireo zany dia isan-kerinandro no mifasoavana zay nomen'Andriamanitra azy dia tsy ho tapaka mihitsy ary hitondra mihoatra ozy izy Mosesy mihoatra lavitra zay nangatahany azy dia fantatra fereo miaramila mpiatafika ireo dia hoe 5 000 ariary isan-kerinandro ny azy fa misy hitondra mihoatra lavitra noho izay fa nivoaka an'Andriamanitra koa dia hitondra mety ho latsaky zay mety hihoatra an'izay fa izy tsy eo anatin'ny miaramila mpiatafika dia reny efa nazavaina reny misy hitondra ny azy isam-bolana ny azy no ataony misy mety hoe tonga dia lokony any 3 volana misy tonga dia na lokony any herintaona rehefa ho raisina daholo reny amin'ny anaranao dia ampidirina anatin'ny ordinateur ho informatizena mba voaraka tsara ny anao zany dia takan'ireny mandoa ampafolon'ireny ihany isy reso hiverina aminao alaina isan-kerinandro zany ny valopinao isy latabatra manokana izay mikasika ny fanorenana latabatra manokana mikasika an'ireny fanatitra sy ampafolon'ireny zany fa tsy miraya izy ireo mba tsy hitambatambatra izany fa ho tsara babe baoka zay tsy ao anatin'ny miaramila fitorivo dia ao anatin'ny fanorenana ihany no androtsahany azy ny azy zany ao anatiny eo arak'izay zakany arak'izay fitenany men'Andriamanitra azy arak'izay amporisihany fony eo na hihoatra ny miaramila mpiatafika ary ny azy na ho latsaka dia izay amporisihany fony eo ary io na mitinantsika azy dia hoe M7F miaramila ny M7F ary mety isy ty sorta hivoaka koa zany ty sorta apetraka amin'ny tompona andraikitra amin'ny fohy be miaramila pia tafika M7F me voninahitra le mpanjaka am'ireo M7000 tsara angamba atao M7000F fa tsy tengesa be zay M7000F dia fa tsika ihany no mahay mikotin'izay dia rehefa vita zany rehetrarehetra zany ina moa nataon'ny Davida sy ny mpanaradiana azy zao ny zavatra nataon'ny Davida ao amin'ny mpanjaka tantara voalohany ma tsy azavady ao amin'ny tantara voalohany toko 720 tantara voalohany toko 720 dia vakitsikina andininy 10 ka hatramin'ny 720 iny isaorana Davida an'Andriamanitra sy ny farateniny tamin'ny Israely sy nanandrena Solomona ary ny nahafatesany Davida koa dia nisaotra ny Jehova teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe isaorana anay ianao Jehova ô Andriamanitry ny razanay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay anao Jehova ô ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra ary famirapiratana ary ny fiandrianana meo voninahitra Jehova amin'izany fahalebiazana sy famirapiratana sy ny voninahitra izay rehetra ny an-danitra tsy tia tany anao ny fanjakana Jehova ô ary anao ny fisandratana olony ambonin'izy rehetra avy aminao ny arena sy ny voninahitra ary anao ny manjaka amin'izao rehetra izao eo tananao ny hery sy ny tanjaka ka eo tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao ho ankehitriny misaotranao izahay ry Andriamanitra eo sy miderana anaranao be voninahitra eo me voninahitra izany Andriamanitra be voninahitra izany fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no azahoana hery hanatitra toy izao fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany no nanomezanay anao fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao izay tahaka ny razanay rehetra tahaka ny aliko ny andronay tetany ka tsy misy manantenany ry Jehova Andriamanitra eo ireto zavatra rehetra novorinay anaovanay ny trano ho an'ny anaranao masina ireto dia avy tamin'ny tananao ary anao raha teo izy rehetra ary fantatro ny Andriamanitra fa ianao no mamantatra ny fo ary makasitraka izay mahitsy ary ny amboko dia amin'itsy-po no nahazotoako nanatitra ireto zavatra reto ary ankehitriny efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao izay voreto mazoto mitondra fanatitra ho anao ho an'izay azoto mitondra fanatitra dia mety hafa mafy mba hoen'Andriamanitra izany
Jehovah Andriamanitra ny razanay dia Abrahama sy Isaka ry Israely mba hampahareto ao amponin'ny olona mandrakizay zany fikasany sainy izany ka ampiomano anao ny fony meo voninahitra ny mpanjaka andiny ny faharoapolo ary hoy Davida tamin'ny fiangonana rehetra masina ianareo misaoran'ny Jehovah Andriamanitra reo ary ny fiangonana rehetra dia misaoran'ny Jehovah Andriamanitra ny razana sady miondrika ka naikoka teo anatrehan'ny Jehovah sy ny mpanjaka andreo ary ny loantsika mba ho hitan'Andriamanitra izany fikofantsika eo anatrehany izany sy fisaorantsika azy dia raha tsika tehaka mafy dia mafy dia hoe ny vakitentsika ao amin'ny Agay vakitentsika ao amin'ny Agay toko voalohany Agay toko voalohany misy lohateny eo manao hoe famporisiana ny olona anao amin'ny tempolo zao ny tantarany tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaeniny page 870 ny Agay ho an'izay tsy mbola nahita 870 famporisiana ny olona anao amin'ny tempolo tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Darosy mpanjaka no nahatongavany tenin'ny Jehovah nitiny Agay mpaminany tamin'ny Jerobabela zanak'i Setiela gouvernola tamin'ny Jota sy tamin'ny Josoa zanak'i Jozadaka mpisorona be nanao hoe zao lazain'i Jehovah tompony maro ity firenena ity nanao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviany hanaovana tranon'i Jehovah dia nandalo tamintsika tokoa io aiza le tranon'i Jehovah ngezabe atao maneran-tany aiza le tempolo lehibe atao ngezabe maneran-tany tao mampiresaka fotsiny tao mbola tsy miainga hatramo zao tao lany vidianana 4-4 fotsiny tobila fa tsy matao tranon'i Jehovah tao lany anaovana an'izao fotsiny e dia tahak'izay koa tamin'izany andro izany ny zavatra nisy hoy izy ny olona hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviany hanaovana tranon'i Jehovah aiza hatramo zao mbola tsisy manomboka andiny fahatelo dia tonga ny tenin'ny Jehovah nentin'ny Agay mpaminany nanao hoe moandro tokony toerana ny tenanareo amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa rava ty trano ty koa zao no lazain'i Jehovah tompony maro every ny lalanareo efa namafy be nareo nefa kely ny taona mihina nareo nefa tsy voky misotry nareo nefa tsy afa-po mitapy nareo nefa tsy misy mafana ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao amin'ny kitapoloko zao no lazain'i Jehovah tompony maro every ny lalanareo miakarana tendrombohitra ka makahazo ary atao vontrano dia akasokahako izany sady akalazainao hoy Jehovah iza no akalazaina dia meo voninahitra zany Jehovah fa ny fanorenana sy hanaovantsika ity trano ity dia iza no akalazaina Jehovah no akalazaina rehefa miakatra mamirapiratra eto ny fotsy sy manga hotazana amin'ny manodidina rehetra hotazana avy eny ambonin'ny lanitra eny iza no ankalazaina ozy izy Jehovah no ankalazaina dia ozy izy Jehovah amdiny fasivy nanapo be nareo kanjo indro kely monjy ary no nitaominareo dia nitsofo nahoana hoy Jehovah tompony maro satria efa rava ny trano nefa ianareo samy miazakazaka anao amin'ny tranonareo avy ary noho izany dia ny aminareo ny tsara ny lanitra tsy hampilatsaka ny andro sy ny tsara ny tany tsy havokatra ary ny andro sy fahamainana ameliny tany sy ny terombohitra sy ny vary ary ny ranom-boloboka sy ny dinily izay vokatry ny tany ary ny olona sy mibiby fiompimban'izay rehetra efa nisasarany tanana zao ny sarin'izany evoakan'Andriamanitra ianareo varina manao ny tranonareo avokoa efa ny tranon'i Jehovah avelanareo eo zany mahatonga zany fa amin'izao fotoana zao zany dia tsy amafy itsony itsika nefa kely no taonina tsy hinana itsony tsika nefa tsy voky tsy sotry itsony tsika nefa tsy afa-po raha mahazo karama tsika dia tsy atao tapoloky itsony satria efa hanao ny tranon'i Jehovah itsika ka dia mamafy tsika dia hitaona be amen dia hinantsika dia ho voky be
ho afa-po ary karama zay ho azotsika dia tsy atao mitapoloka intsony fa atao anatin'ny fitahirizam-bary ngeza be hoe voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka. Dia ny faharoa ambin'ny folo agaitoko voalohany ary Jerobabela zanaky Setiela sy Josoa zanaky Jozadaka ampisorona be mba ny sisa rehetra amin'ny vahoaka dia niaino ny feon'ny Jehovandriamanina sy ny tenin'ny Hagai mpaminany araky rehefa nanerany Jehovandriamaniny azy ary natahotra tenatrean'i Jehova ny olona ary nambarany Hagai iraky Jehova ny teny nampitondrain'i Jehova ho amin'ny olona manao hoe zaho no momba anareo ho Jehova raha mino an'izany ianao dia mite hafa-mafy raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka dia tokantrano ako raha mino an'izany ianao dia tokantrano mite hafa-mafy reny manodidina rehetra. Halleluia halleluia halleluia. Dia notairiny Jehova ny fanahin'i Jerobabela zanaky Setiela governoran'i Joda sy ny fanahin'i Josoa zanaky Jozadaka ampisorona be sy ny fanahiny sisa rehetra amin'ny vahoaka ary dia avy izy ka nandrafitra ny tranon'i Jehova tompony maro Andriamanina tamin'ny andro faha-efatra amby roapolo tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Darosy. Raisitsika izany ny daty tamin'ny andro alahady fahafolo volana janoary tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny président Era Jonary Mapianina teto Madagasikara no nanomboan'ny famorenana voalohany satria nomba ny fiangonana le Jehovandriamanina. Dia hosoratany mpanoratra ny tantaran'ny fiangonana ato amin'ny Apokalipsy izany anatin'ny boky ao amin'ny tantara. Dia hozy izy amin'ilay vaky tenintsika atao maranana ny afatra androany agaitoko voalohany andininy fahafito zao no lazain'i Jehova tompony maro every ny lalanareo miakarana tendrombohitra ka maka azo ary atao vonintrano dia akasitrahako izany sady akalazaina aho ho Jehova. Mitsangana antsika fiangonana rehetra izay vonina ankalaza sy anome voninahitra an'Andriamanitra ary anio izay vonina hitondra amin'ny sitrapo amin'ny risipona izay tarihan'ny fanahin'i Jehova androany dia hitondra izany maramila piady 7,000 dia samy efa nanoratra ny anarany ka anatitra izany koa androany hitondra izany koa androany 7,000 lahy na 7,000 vavy ary ny vahoaka dia hitondra araka tamin'ny andron'ny Mosesy araka izay naposiny fony sy ny fanahy ary mihoatra lavitra izay noeritreretiny. Koa dia hivavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra araka izany afatra lehibe izay nomen'Andriamanitra atsika izany. Koa dia atolotsika azy ny voninahitra sy ny haja hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Koa dia ometsika amin'ny alalan'ny tehaka izany voninahitra ao an'Andriamanitra izany isaorantsika ny anarany melohan'ny ivavahasika. Ivavaka ary isika. Jehovandriamanitra raha eo tamin'ny andron'ny Mosesy sy tamin'ny andron'ny mpanjaka rehefa filahina sy fiadananao dia mivoakanao tsirairay raha miantso izay dia ny fiangonana rehetra ka indrana izany fisaorana nataon'i Davida izany koa izahay ankehitriny. Isaorana ianao Jehova ao Andriamanitry ny Israely razanay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehova ao ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famiripiratana ary ny fiandrianana ny izay rehetra any an-danitra izay tia tany. Anao ny fanjakana Jehova ao, anao ny fisandratana olony ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra ary anao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo tananao ny hery sy ny tanjaka ka eo tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotranao zahay ry Andriamanitra eo sy midera anaranao voninahitra. Anao ilay midera sy ny voninahitra mandrakizay hoe voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka.
anaran'i Jesosy maty nilevina mitsanga anaraka ny soratra masina ho angatana izany vavaka izany. Amen.